eo anatrehan'Andriamanitra no manakana antsika tsy azo ny fanjakany lanitra. Zay le zava-mariny zay. Ary na izany na tsy zany de ho hitantsika manto hoe mety misy ane olony, mety misy ho iaho olona tahaka atsika ihany, andevon'ny ota zanaky ny devoly, tsy mahay manao ny tsara araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly araka ny mandevon'ny ota anazy, fa za zany mahafantatra hoe mety misy olona ihany tena mavita miady tsy manoty izy, mety ozy izy kanefa na izany ary ny fiainany, raha itenin'Andriamanitra raha mbola nofo amandra izy, misy ota ao anatiny tsy tafiditra ny fanjakany lanitra. Inona ny antony? Ile ota mihitsy angeny tsy afaka hidirana ny fanjakany lanitra. Le ota ao anatin'ny vatan-tena sy le hoe nofon'ny olona mihitsy ange no tsy azon'ny olona miditra ny fanjakany lanitra, satria fahamarinana ny any, fahamasinana ny any, tsy ho tafiditra mihitsy zay tsy masina, ho ny tenin'ny Apokalipsy 1:7-20, tsy ho tafiditra any zay tsy masina. Ka ny ota nefa tsy masina, de io no mahatonga ny olombelona tsy hanana anjara any. Vahaolana tsara zany de tokony ho fantatsika de zao: zay te hiditra ny fiainana mandrakizay amin'ny mahanofo amandra azy de tadidio raiso aloha fa natao natao anao, natao atsika olombelona eto ambonin'ny tany sy mpiarabelona amintsika sy mimponina eto amin'ity planeta tany ity, natao antsika zany tany vaovao sy lanitra vaovao zany zany fiainana mandrakizay zany natao ho antsika, na de andevon'ny ota ary sika. Dikan'izay de zao misy ihany zany ny fomba, misy ny lalana, mbola misy ny hevitra azotsika tanterahana, arokaroantsika sy jerefantsika mba hahatonga atsika anana anjara ao amin'ilay fiainana mandrakizay na de voasoratra ary teny. Ary zany nefa de tsy araky ny eritreritro, tsy araky ny famina vinako, fa arak'izay voalaza sy voasoratra ihany ato anatin'ny Baiboly. Ary ho velariko aminao hoe inona ry fomba atao io, inona io zavatra tokony atao io. Fa marina ary de zao, satria misy ota ato anatiko iaho, misy ota ao anatinao, zay le mahanofo atsika zay, andevon'ny ota. De io ota io mihitsy no manakana atsika sy hoe tsy hamelan'Andriamanitra atsika ho tafiditra ny fiainana mandrakizay. De somary atsidiko kely aloha, zay no natonga nampianatra teto araky ny taditinao angamba fampianarana nataontsika teto mombamomba le fanahy ny ota ny nofo, le hoe tsy nieritreritra mihitsy, nieritreritra tsika rehetrarehetra mpandinika tenin'Andriamanitra zany hoe tsy maty akory Adamaseva raha vo nihinana n'le zavatra noraran'Andriamanitra. Marina nefa efa maty izy, saingy ny fanahiny no maty fa tsy le nofony. De avy eo navelan'Andriamanitra hiditra tao amin'ny nofony koa le fahafatesana ara-nofo, mba ahafahan'Andriamanitra mametraka lalam-pamonjena ho iaho, hanavotana indray io olona io sy ny taranany azo fiainana mandrakizay. Raha ohatra ma tsy navelan'Andriamanitra hiditry ny fahafatesana ara-nofo iny, dikany navelany hiditra tao amin'le sahedena ihany Adamaseva hihinana le hazo atao hoe hazonay de ho velona mandrakizay izy, nefa velona mandrakizay hiafara any amin'ny fariafo mirehitra solofara miaraka amin'ny devoly izay narahany tamin'izany fotoana zany. Zay ny zavatra marina ary anisan'ny antony natonga n'Andriamanitra nanaiky ny fahafatesana ara-nofo ho tonga ho aminy de ho faty miaraka amin'iny le nofo, fa ilay fanahy kosa zay mbola ho lesitsika manaraka no hahazo fiainana mandrakizay. De apetratsika eo iny aloha fa jery am'izay zany tsika hoe inona ary no hevitra, inona no tokony atao. Tokony atao ary de tsotra aloha, de neniko le izy de tsotra, fa ianarantsika le izy hoe ahoana ny fomba tanteraka an'izany. Ary zay mahatonga manentana anao ihany anaraka hatrany ty fandarana ty, satria zava-miafina neny toriana eto zava-miafina zay sahako tiana tenenina amintsika fa tsy heninao aiza aiza, tsy hitanao naiza naiza, tsy ampianarina tsy ampianarina roa eto amin'ny fandarana fotoana sy amin'ny famarinana no ahitanao azy, satria fampianarana tsy avy etỳ tany fa avy any an-danitra, tsy avy amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Ny vahaolana ary de tokana ihany zao le izy, satria le ota ato anatiko, le ota ao anatinao, le ota ao anatin'ny zanak'olombelona zay nofo amandra no tsy ahafahany miditra ny fanjakany lanitra. De zao raha tehiditra ny fanjakany lanitra izy, na ianao na iza, raha samy olombelona eto amin'ity tany ity ka nateraky nofo amandra, nateraky ny vehivavy
zay atao hoe samy andevonota, samy mpanota, samy misy ota ao anatiny, raha tehitra ny fanjakany lanitra tsika, io ota io esorina. Zay fotsiny. Io ota io esorina. Zay zany mitadidiana hoe petraka voalohany aloha le hoe nofa mandra tsy mahazo mandova fanjakany lanitra. Rehefa tsy mahazo mandova fanjakany lanitra iny any amin'ny afimaritra mandrakizay. Inona ary ny tokony atao raha te handova fanjakan'Andriamanitra sika? Fa voavaliko teo ary esory io ota io. Zay fotsiny. Zay fotsiny le izy. Fotsiny ozy aho satria tsotra dia tsotra ohatr'izany. Saingy eto vao tena olana. Ary eto tsika vao tena hoe inona ny atao? Inona ny atao? Ny olana vaovao mipotra zany dia hoe fomba ahoana ary no hanesorana ny ota io ao anatinao, ao anatin'ny olona. Fomba ahoana, fomba ahoana. Zay vao tena olana hoy aho. Satria ny mahaolana azy dia izao, tsy misy dokotera afaka ampanantena ny taranak'olombelona fa mahay manala an'io. Satria nahoana? Sy dary mo tsy hafana. Eritreretinao an'izany sy dary ange aretina vokatry ny zavatra ataon'ny olona. Zany hoe zavatra napetraka tokony ho hay manala azy. Saingy tsy hain'le izy. Ka maika fa ity ny tena olana amin'ity mantsy dia zao. Io ota io ane tsy hoe tahaka ny hoe misy kampotsinainy olona dia hita mivaingana misy kampotsinainy dia andao didiana dia esorina io. Na hoe misy vato any anatin'ny tovany dia hoe io le vato dia andao didiana dia esorina io. Na ohatrany hoe misy goatara any amin'ny tenda dia hoe io le goatara andao didiana dia asorina io. Raha hita maso ohatr'izay izy tsy olana. Tsy olana amin'ny olona mihitsy manala azy. Fa saingy le hoe ota tsy zavatra mivaingana. Ary raha jerena atao radio io, na atao scanner io, na ataontsika hoe échographie ninina zany fitaovam-pitarafana, ataontsika hoe faran'izay raitra indrindra azy eto ambonin'ny tany, tsy mahita, tsy mahataratra izany atao hoe ota izany. Ny dikany dia zao, tsy misy opération na dia ataontsika hoe faran'izay avo lenta indrindra azy eto ambonin'ny tany mahita sy mahay manala ny atao hoe ota. Efa tsisy hevitra zany raha ohatra ka hoe olombelona na tena tsika. Dia ozy izy ianao hoe za ihany ny ezaka hanala nyity ota ty ato anatiko tsara dia tsara le ezaka tsika. Fa saingy zao misy fiteny malagasy zay mo maro angamba ny mahafantatra an'ity hoe voalavolalatsaka tsy mibeony ny herim-po feno dia feno fa ny oza-be mihitsy tsy misy. Dia ohatra zay koa tsika zany zay tena hoe mafana fo be ankehitriny hoe rehefa tsy vitany dokotera io aloha anaovako anazy. Tsara le hafanapo, tena mahafinaritra izay zavatra izay fa ny zavatra tsara indrindra aloha ananantsika dia zao hoe le faniriana, le etaeta ao anaty zany tokony mba hiariary, hibaribary hoe teo afaka amin'ity ota ity fa za aloha milaza hoe tsy hainao ny manafaka an'io. Fa i Paoly renge efa nivakiana teto ny tenin'Andriamanitra nge mbola vakiantsika ihany ty na dia efa miverimberina matetika aza ao amin'ny bokon'ny Romanina dia ny toko 7. Romanina toko 7 dia ny andininy 20. Romanina toko 7 andininy 20 no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ary mivaky ny teny. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny atateraka ny tsara no tsy ato. Dia mbola afaka tohizana le izy. Rafezina moa zay teny zay dia hoe mba mikasa ihany zany Paoly. Te hanao tsara, tsy mety. Fa le ratsy ihany ny lasa vita satria andevo hoe tsy afa manoatra. Efa mba teritreritra zany Paoly, efa impiry hoe oka zay ty zavatra ty, za tsy hanao tsony. Fa ny teo ihany ny teo. Ohatra ny olombelona sasatsasany ihany. Tsika rehetrarehetra moa dia matetika isaky misy andro malaza na événement goavana amin'ny fiainana dia ohatra ny mametraka voady kely foana. Ohatra hoe rehefa tonga amin'ny faran'ny taona dehibe ange amin'ireny mba manam-pikasana sy manam-paniriana ary mamoaka vava mihitsy. Misy toetra ratsy, misy fahazaran-dratsy ananany.
dia samy miteny delesy amin'ity taon'ity farany tonga tombo avao za tsy hanao tsony. Aka ohatra tsika misy be dehibe zany ny mpisotro toka mpanao an'izay, ny mpifoka sigara, ny mpamono vady, ny mpijangajanga, reo manana toetra hafahafa sy fahazaran-dratsy hafahafa reo zany amin'ny ankapobeny dia samy manam-pikasana daholy, te hiala amin'izany toetra ataontsika hoe ratsy zany. Ary isaky ny taom-baovao matetika ny tena fametrahan'ny olona voady hoe tena amin'ity farany tsy hanao tsony aho. Dia zao misy zany tena mba matateraka an'ilay izy ao anatin'le ndray andro fotsiny, tonga ny ampitsin'iny resy ihany. Dia ao anatin'iny fahareseny izy dia mbola manana fikasana indray hoe aloha ataontsika hoe any amin'ny farany volana indray na afaka tsy fantatro indray zay eritreriny eo, ohatraohatran'izay foana. Zany hoe te hiady tsika. Ao ny sasany mety hoe afaka ray volana verina ihany rehefa avy eo, afaka roa volana verina ihany rehefa avy eo. Zay le hoe andevon'ny ota isika, tsy mahay manao tsara. Ao anatintsika le fikasana tahaka ny nataon'ny apôstôly teo hoe za te hiala amin'ity ary za tsy maintsy afaka an'ity. Ao anatintsika le fikasana fa tsy afaka, tsy afaka, tsy afaka, tsy afaka. Izany no anamarinako hoe tsy ny herin'ny tenantsika, tsy isika ihany no afaka manaisotra ny ota io ao anatintsika. Fa za milaza aminareo, raha azon'ny olona tao io sy hoe ain'ny olona tao ny manala an'io, Damaseva nefa nanala voalohany anazy, dia niteraka izy avy eo tena nitsonjovo mihitsy hoe tena tsy tiatsika intsony ny taranantsika mba hisy an'izany ho tato anaty zany fa aloha esorina an'io tato anatintsika mivady, efa mba tena nanao an'izany izy roa. Raha ainy io, raha ainy io. Ary indrindra moa na avesatra ingeny io na azon'izy ireo na ny lehilahy na ny vehivavy na mena rana na ny tany ty tontolo misy atsika ty, raha vao nanoty a Damaseva na avesatra ny ozona azon'izy ireo. Fa za ingy tsy afaka ho ahy, fa raha ohatra ka azona taona nafaka an'io tsy tia netraika aminy zany ozony zany, tsy tia netraika amin'ity tany ity zany ozony zany, tsy tia netraika amin'izay taranany zany ozony zany, fa tsy afaka nanala n'le ota tao anatin'ny intsony na i Adama na i Eva, izay ilazako anao ihany koa fa tsy hananan'ny olona ny fahaizana sy ny fahefana manala sy manaisotra ny ota ao anatiny. Ary zay indrindra ny tena tsapan'ny Paoly. Zangy io izy efa niady, impiry mba nanam-pikasana, te hiala, te ho afaka, te hanaisotra ny ota io, saingy tsy nety afaka ozy izy. Inona ny farany teny ozy izy ianao? Eo ihany tsika amin'le Romanina toko fafito teo, andininy 4:20. Romanina toko fafito, andininy 4:20. Zao ary ny voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indrisy olo mahantra aho, iza no hanafaka ahy amin'ny tenany ity fahafatesana ity. Zay sisan'ny ameny ny vetsovetsom-pon'ny apôstôly Paoly. Tsisy afa-tsy zay. Nanaiky izy olo mahantra, fa diranovana. Tsy resaka fananam-bola akory ty resany ty, tsy manam-bola mihitsy na ariary aza raha ohatra ka malagasy izy tsisy vola mihitsy, tsisy fananana mihitsy, fa de tena mahantra ohatra ny 4 mihitsy. Izay tsy izay velively. Fa za mino fananana zany vola zany raha ny apôstôly raha nitoerana nisy azy tany aloha. Fa tsy zay nataony hoe olo mahantra, fa le fahatsapany zany hoe andevo izy teo afaka nefa tsy afaka. Ary indrindra ny tena namen'ny sainy dia hoe na dia teo any amin'ny fiainana mandrakizay aza tsy ho tonga any, tena tsy ho tonga any. Tahaka izany ny tao anatiny izay tiako hiampita ao aminao ihany koa. Raha tena teo any amin'ny